Tapapiroana production manolotra ho anao. Fatin'izy io nosoratany Andry Ariniry. Ovelomin'ny Christophe Rabiarimanana, Tapapiroana Zakarandry, miaraka amin'ny Sofaniry, Saoly ary Anitra. nandray feo Heroda Razafindrazaka, Nandrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo. Mpanatontosa Tapapiroana. Ohatra fa iza koa io bandy miara matory amiko eo, marina mafy fa izy io e matory mioaka izy, tsy manao akanjo way ary sakoa ary to mipiritana tanteraka, teny akanjoko miparitaka eran-trano, ohatry ny hoe nanao firaisana tamin'ity olo ty zany, raha lanitra ty losako. Aleo aloha foazina ka. Mifoazy, fa iza ka enao? Fa iza ho ahy enao? Ary to tsy maheno mihitsy izany, sady to asatra be izy zany no mangatsika be mihitsy ane. Tena olona efa maty io. Fonjeo! Maty afinina ary ty e. Fa ahoana ary zao? Mangovotra be aleo mialeto ka. Aleo mialeto ambony fandriana aloha. Iza ry fatina lela matory eo ampandrinako eo. Fa inary moa no nitrangalina. Ndraso hoe aleo aloha ferenako tady tiana daholy. Tena manjavozavo be tsy misy tsaroko. Ka aleo aloha tsy ny lanja so misy zavatra fatany monsieur Maly sy zao zafa misy zao. Aiza moa telefonako teo? Allô? Lanja? Kanto ihany kia? Azafady raha mamoandry vao maraina. Misy zava-toza mitranga ato tranoko. Lehilahy efa maty no matory niaraka tamiko eto ampandriana. Tsy fantatro mihitsy io lehilahy io ka. Finona kiny mitranga ao amaly le tany amin'ny fetin-dry iny tsy misy tsaroko mantsy. Mamy be za? Ary za nga tsy naterin-drinoty? Zany ve? De iza kiny nanatitra raha zany? Tsy fantatrin-dry? Trekako tena lalaka izany. Tonga avaka aty fa tsy haiko sy atao Ok. Raha mamy be asany omaly de ty lehilahy ty ne zany nanatitra taty an-trano rehefa tsy lanja e. De fa naninona maty? Fa manina raha tsy misy zavatra tsaroko mihitsy e. Fa manina ary mbola tsy tonga ihany lanja. Za zany tena matahotra mihitsy mahita ny lehilahy maty io. Ndraso aloha jerena manodidina so misy zavatra nampy ahitadidiny zava-nitrangalina. Akanjo miparitaka amin'ny tany ihany no anitako. Tsy samy kitikitika ninina so misy ny ditanako ny zavatra rehetra ato Way, ary to misy famantaranandro ane zany eny amin'ny tanan'io lehilahy io zany Tena famantaranandro ndravo iny. Tsy misy manana ohatran'iny eto Madagasikara satria cadeau spécial natolon'ny tontine iny. Natao tamin'ny endriny tsy misy mpanana mihitsy. Fa ahoana ary zao
inona ny idirandravo amin'ity lehilahy ty raha zany? Mahasazy amin'ny mafy sany lohako zany. Fa inona ny tasomandry ny tanako e? Modra fata fileparanao izy Tena atyka. Olo mifankatia tsy zakanao fa de inona loatra kiny raha mararana. Zay fa misy ampahankely tadidiko tamin'ilay alan'ilay fety iny. Dia io lehilahy io ve no resaka tamiko raha rakileritreritra ny serana teo hoe? Tena lantsy zany. Aleo foanaingana. Kanto ina ake zany zava-mitrangatra atrandry zany? Io ampandrinako io akia. Oay aky e, mampatahotra be izy zany. Inona no atao akia? Aleo aloha miantso any inspecteur Velonjato ka. Dia tena hoe tsy misy ninona tsaronao mihitsy ve mademoiselle Kanto? Tena marina za monsieur inspecteur fa mamitampina ozy lanja namako maly zay. Io izy afaka manamarina izay voalazako tompoko. Marina ve zany voalazan'izany mademoiselle Lanja? Raha tsy mahadiso dia fetifety tany aminao. Dia maninona no natao andro alina? Eny tompoko, marina zany fa tena mamibetsina ray tena mihitsy izy io tany a. Ary afaka manontany ny olona nasaiko tany nareo. Dia le fety indray a, fety kely manko izay izy io satria nahazo diplôma momba ny fahaiza-mahandro a. Dia mba niantso namako rehetra koa e. Natao andro alina indray le izy satria izay ny fotoana mahafaka ny rehetra moa sady zoma manifika koa e. Dia nahoana ny tsy ianao mademoiselle Lanja ny nanatitra azy rehefa fantatrao fa mamitampona izy? Ianao mantsy ny namany akaiky raha ny fahazoko azy. Tena efa tao anaty fandaharam-potoanako mihitsy tompoko ny hoe anatitra azy. Fa no za tompety dia tsy maintsy mikarakara ny fizotry ny lanonana kelinay tao ako. Dia hoy aho hoe rehefa tapitra ny lanonana vao afaka manatitra azy a, kinanjo nefa izy efa tsy teo intsony. Rehefa nanontany ny olona rehetra tao aho hoe nakaizy Kanto dia namaly avokoa izy rehetra fa nisy lehilahy zany nakazy teo. Mademoiselle Kanto, Eny tompoko. milaza ianao fa tsy fantatrao io lehilahy io kanefa maninona no eo ampandrinanao izy ny hita faty? Tena tsy fantatro tompoko. Tena maizina amiko ihany koa anie monsieur inspecteur e. Ny zava-misy talohan'io fety io angamba tompoko mba tsaroko kely ka azoko tantaraina raha azo atao. Miaina anao mademoiselle Kanto? Niantso alanja fa efa nomboka ny fety. Nilaza ny fahavononako andeha tamin'ny ravoltiako fa tsy navelany andeha. Ary mifamaly be zay. No nididohako dia nandeha tany any aho. Ny fety dia nisotro. Dia nanomboka teo tsy misy tsaroko intsony. Fa hono a? Eny tompoko. Finona ny antony tsy namelan'ny olon-tiana ho anao handeha amin'io fety io? Satria sary-piaro be loza tany izy tompoko dia tsy navelany andeha hanatrika an'io fety io ah. Raha tsy miaraka aminy ny aho dia tsy mahazo mandeha makany. Nefa izy miasa alina. Ary nefa raha tamin'ny fisarana mihitsy aza ny fifamaliana e. Tato an-tranonao ve nareo no ny famaly sa taiza? Nresaka ny telefona izay ka tsy nandalo taty amiko mihitsy izy tompoko. Elana tsiny tompoko miditra kely anazava. Fa nandritra ny fety rehefa mamy Kanto a, tsy misy afa-tsy izany fisarana tamin'ny olo tiany izany foana no ambe teniny. Eny ary. Iza moa no anaran'ny olo tianao feno? Rabarinjato Ravitina tompoko. Dia hoy ianao mademoiselle Kanto hoe an'ny olo tianao ty famantaranandro ty? Eny tompoko. Tsy izany ihany mantsy fa araka ny anarana ny tonononao teo a. Dia ty misy karapanondro. Karapanondro hitanay izy ty mitondra ny anaran'ny olo tianao io. Hita tao ambanin'ny akanjon'io lehilahy maty io, latsaka tamin'ny tany. Andrekako. Marina hoe lozy zany. Eny ary, voaray daholo izay voalazanareo a.
ny antony tsy mbola hitazonana anao mademoiselle Kanto dia tsy mbola ampy ny pirofo fa tena ianao ny namony olona io. Marina fa tao an-tranonao ny hita faty. Ny fanadihadiana ihany anefa ny manamarina an'izany rehetrarehetra izany. Eny tompoko. Ny ankatahako aminao fotsiny mademoiselle Kanto dia tsy elanao ny faritra misy anao fa vao maika mamatotra anao mantsy izany. Bonjour Ravo, mbola tezitra tamin'ilay omaly ihany ve ianao? Ay mbola tonga ty ihany ianao. Ka ianao tsy mandray antsy mihitsy nefa za te resaka aminaoko. Dia iza zany napiditra anao tatantrano tato iza? Mamako. Inona moa zany zao tsy nijanonanao tany amin'ny lehilahinao nikotikôty anao tany amin'ny fetin'ny lanjatany? Andray, tsy hitadiady aminao ani no antony atongavako aty fa mba hiresaka milamina aminao e. Mbola tezitra amiko foana zany ianao. Ka tsy hitanao amin'izao ve? Efa fantatra fa ny voay be dia be any amin'ireny fety ireny dia mbola mandeha any ihany ianao. Ka mba fetin'ny lanja kosa ary ve Ravo a? Antsy. Sady ianao anie mamoriporona an'izany any aneritreritra ao any. Ay, tsy amerina an'izany tsony aho fa efa niraisinao ny fanapahan-kevitra ao tamin'ilay malialina iny. Hoy ange taminao hoe raha mandeha any ianao dia misaraka tsika e. Tsy te hijaly eritreritra an'izay nataonao tany niaraka tamin'ilay bandy hafa tany ahy e. Aleoko kokoa misaraka na dia mbola tena tianao aza. Ravo, za koa anie tena mbola tianao e. Tsy aleo ve avelany daholo izany disadisa izany dia ndao tsika hifamerina. Mbola tezitra aminao aloha zao e. Hita eo ihany any ariana any. Zaza terena rery Kanto a. Eny e, tsy manery anao aho hoe tsy maintsy sao dia sao any e. Fa tiako fantatrao fa za tsy mahafoy anao. Aleo angamba tsy mbola androantsika no miresaka an'izany rehetra izany e. Mbola mirehatra be mihitsy ny atezerako any anaty foko any. Fa na zany aza atao ela ny fifampiresantsika manaraka zany a. Miandry azay a. Hoe fa zao marina. Nanino ny vavanao vaky sy ny voto io? Nisy nanendaka ho maly andeha hiasa iny e. Dia zao mivokany. Zay nge tsy nahatratrantso ahy e. Very any ny telefonako. Nisy nanendaka hoe? Eno a? So fa tsy nanaraka hatramin'ny hainao zany. Raha tsy zany angamba. Hoe rerin'ny ranomaintina sy stylo mitakosina mbola tsy afaka amin'ny tananao reny. Teny an-dalana tsy mbola nisy nanendaka iny aho no nisava kitapo dia kay ny stylo antsonika atao dia zay no nahatonga an'io. Mba mitandrema ihany ianao rehefa mandeha miasa raha zany a. Eny e, voaray zay fa mandehana amin'izay aloha mandeha fa mba hakaina kely aka. Miantso anao ihany aho rehefa vonona ifampiresaka milamina aminao. Zay a. Tokony hoe ato amin'ity hevitra ity no naveran'izay koleako izay a. Le kole volamena manify netindrita amin'ny mariazin'ny Priska iny. Ie, iny mihitsy akia. Mba ampio mitady azy aloha ka. Tsy hoe tsindry manomboka misava. Ok ary. Ary nanahoana ihany marina ho toy an'ilay bandy matahotra andry iny. Mbola tsy niantso aky inspekteur. Ngamba mety mbola manao enquête ry zareo. Fa ny tsy azoko dia hoe tsy tany amindry Ravo nefa hita teny amin'ilay lehilahy tsy fantatra iny ny famantaranandrony sy ny kara-panondrany. Latsaka tao amban'ilay akanjo iny. Na za koa ary ngeky mba gagy. Raha ny fahitako an'ireny resaka nataony inspekteur ireny aloha dia miaya ny Ravo izy. Na za koa ary natsikaritra an'izany. Dia miandry izay variny fanadihadiana zany tsikako. Satria mbola tsy nampiantso hoe inspekteur ahafantarana ny toy ny fanadihadiana. Miandry ny fanadihadiana tsika izany. Fa tsisy matotovy eky ao an-tranondry ao nisy any fatin'olona tsy fantatra iny. Ndrika aza mampatahotra ka. Za aza efa mifindra hevitra hafa mihitsy rehefa matory amin'ny alina fa matahotrako. Tsy tamanao amin'ny hevitra intsony eky za. Zany ve? Ie. Za aky mba hifindra hipetraka aty amindria. Dia tsy hipetraka ao intsony fa hitady trano hafa vaovao avy eo. Dia ahoana ho ny polisy amin'izany raha fantany fa mifindra trano ndry nefa efa nilazainy fa tsy azo atao mihitsy ny miala amin'ny faritra misy andry e.
ka ho angatako any amin'ny polisy mihitsy anefa azahoan-dalana ifindra ty amindri asandry aloha fa za afaka mampiatrana andry foana ka mandra-pahitako trano hafa fotsiny eny no ipetrahako ato amindriky eny e mety zany ary mba hitandry ihany ve ilay kolehaka kia tena lanaiky fa tsy ho hita mihitsy zany kole tadiavindry izany ka iny anefa ki tena tiako be zany ve mbola nanaovako lesy tamin'ilay fety tamin'ny zoma teo dia androany sabotsy tsy izy tsy hita popoka teo atyo any akizy efa tadiavo tsara miaraba anao monsieur Ravo. Miaraba monsieur l'inspecteur. Eny ary misaotra aloha tonga namaly ny convocation ny antsonanao. Azafady monsieur l'inspecteur fa tsy azoko ange ny antony antsonareo aty e fa za moa naninona ka eo indrindritsika zao ny fahitako anao zao mantsy miseho mody tsy mahalala ny zava-misy tena tsy azoko inspecteur fa misy inona e le von'olona tao an-trano mademoiselle Kanto oltianao e anisan'ny ahiahina tamin'iny ianao tena tsy azoko mihitsy ange zany e fa nga nisy von'olona zany tao an-tranony Kanto ka aza mody adaly eo e fa naninona ny tsy nilazainy azy zany aza mody adaly ianao fantatra ao amin'ny antsipriany zany fa hodinao tsy fantatra eo efa betsaka anie ny olona nataonay fanadiadiana ohatran'izao fa ohatran'izao ataonao zao daholo ny ataony tena tsy mandainga aminao inspecteur fa tena tsy malala ninninina mihitsy valy io ary ty fanontaniany ty e taizy ianao ny alon'ny zoma 12 febroary lasa teo nandeha niasa tompoko satria miasa alina araka ny fanadiadiana nataonay tamin'ireo olona akaiky anao dia tonga alohabe tsy tahaka ny mahazatra ianao ny ampitsony io ary fantatra ihany koa fa tsy niasa tany amin'ny orinasa esanao ianao io alina io ay azafady inspecteur fa adiniko nisy nanendaka io alina io dia nitoran'ilay mpanendaka tamin'ireo sasany maraina tany ho any any na tsy ary saina dia tonga dia nody hitanao amin'izany teo ianao ny laza fa nandeha niasa izao milaza fa nisy nanendaka inona ny marina tena zay no izy inspecteur nisy nanendaka zao tsy adalainao zay reto mipirofo fa namon'olona ianao ny kara-panondronao hita tao ambanin'ny akanjon'ilay olona maty ny famantaranandronao sy ny diatananao ihany koa mariana mantsy fa nisy diatananao feno rano maintina stylo ny tendan'ilay maty hita mihitsy hoe nokendaina tena tsisy fantatro re zany tompoko tsy namon'olona zany ekeko tokoa fa nisy rano mainty tokoa ny tanako talohany nanendahana fa tsy nakany an-tranony Kanto zany atao orinan'ny foazako avy teo ka leo lainganao ao ary fa tantaraiko anao no nataonao ela be mantsy le izy rehefa avy mifamaly tamin'ny Kanto oltianao tamin'ny telefoniny ianao dia tsy nandeha niasa araka ny voalazanao noho ny asarotam-piaronao tsy niditra tao amin'ilay fety ntsony ianao satria efa hoe lasa niasa ny nafantarany maro anao tena tsy zany kosa inspecteur mangina aloha ianao rehefa iny le lehilahy tsy fantatra fa nanatitra ny mademoiselle Kanto dia narahanao nandrasanao au restory izy roa dia niditra ianao satria ny lakile fahatelon'ny tranony olontianao dia any aminao araka ny fanadiadiana natao taminy teo ny namononao io lehilahy io i mademoiselle Kanto moa mamitampona ka tsy naheno ninninina dia latsaka tao avokoa reto zavatra ao reto nisy nanendaka anie za tsy nahatsiaro tena raha tsy efa maraindraina sady inona koa moa ny tombotsoko anasoko etanany Kanto amin'ny alalan'ny famonon'olona noho ny fahasarotam-piaro-diso tafa ohatra tsy marina zany inspecteur tsy mino ny aboby tantarainao monsieur Ravo brigadier raha isoan'loha le zalahy ty fa manirikiry
Fa maninona ary ny tsy hitako ny lakile faharoa fanitenan'ity varavarambe ity. Tokony hoe anankitelo dia nefa indray tsy hita. Le fahatelo any amin'ny ravo. Sanatria very tamin'ilay zamamo iny ve? Nefa toa tafiditra ny trano ihany ary za sy ilay olona tsy fantatriniko. Dia aiza re izay e? Izay efa voahity ity varavaran'ity. Aleo aloha mandeha matory fa rehefa malalaka mitady an'izay ka. Atao amin'ity hevitra terikely ity foana aloha natory mandra-pasoko fahazon-dalana mifindra ny amin'ny lanja. Enjana koa le vaovao lasain'ny inspekteur hariva teo. Ny samborina ondra fa namatotra azy avokoa ny porofo rehetra. Fa inona loatra re tia nataonao ravo e? No ny asarotam-piaro avokoa ve izao? Tena tsy nahabosiko. Raha pitso nandeha eo amin'ny inspekteur ary resaka amin'ny ravo. Efa tena manomboka miraikitra kosa ny masoko izany ka. Aleo aloha mandeha firahira milamindamy mampitelefona dia maka torimaso. Kotsan-dranomasony tavako tamin'ny reny, za mitomany anao isan'andro marary jery. Tsy nampoiziko anao mbola nambitany sy hitady izao. Lasa nenanao ankehitriny matsiaro ny fahiny. Aleo ndre ateriky moto fa jereo ani mamtapona be mihitsy. Sebawa buas abebau asa tirakur fefayita kulala rabutye. Tsy maintsy ateriko ndre fa tsy aizy azo andreny an-dalana. Nenanao kazavariana fafinaretana mandalo fa manimbara mario. Jiavulana najanao fandalovana za fiainan'izao. Fizao e soran'eritreritrao tsy tiako tsony anao. Zay tongotsika aiza ny amanany ty trano rety? Pilaklir trako iro sado marukasazi. Oe, tena nanofy a. Ohatran'ireny tokoa ve ny tranga tamin'iny alina iny? Dia any amin'ilay bandy matiny ve ny lakiliako anankiray izany? Kanefa toa tsy hitan'ny polisy tany aminy rehefa nanao fizavana tato ry zareo. Ka manadala saina be koa izy izany fa aleo matory. Tsy haiko hoe amin'ny firy indray aso vao ahita tory eto. Dia izay no antony hitazomana azy mademoiselle Kanto. Dia tena izay tokoa ve no natao monsieur inspecteur? Tena tsy naposiko mantsy. Ka ny olona inga mademoiselle Kanto tsy haitsay be ihany. Tsy misy olona azo itokisana izany. Fa na mipiraita-po aza mifamono raha fa tsy mifanaraka izay. Izay angamba ny resako aminao fa entiko aminao eto izy raha te hiresaka aminy ianao. Eny tompoko, hiresaka amin'ny mihitsy ara mety. Eny ary, brigadier, ampandrosoy aty ilay zalahy ao amin'ny violon ao. Kanto tsy namono olona izany a? Io ary izy. Afaka miresaka mitokany aminy ve monsieur inspecteur?
eny e tsy maninona omeko minitra vitsy ianareo ifampiresahana brigade mivoa dia miandrasa eo ambaravarana eo zavo a fa tena hoana loatra e kanto a efa hoe tsy namolon'olona zany aho a hitanao na ny fisina zany fatin'olona tao an-tranonao zany aza nge tsy fantatra kory raha tsy zavoantso taty e ka mipirofo rehetra ane mamatotra anao daholo ninona lasainao eo e efa nambarany inspektera tamiko avokoa no nataonao kanto a dia tsy mino akoho ve zany ianao raha ny fahasarotam-piarinao dizy tafahoatra io aloha dia niny ihany afa nahavita n'izao loza sy atamin'izao ianao e andray dia anahary amin'ny sarotra koa ve zany ianao ry kanto a tsy hoe manary ianao afa tsy misy azoko atao anao tsondravo a efa meloka ianao eo anatrehan'izao zava-mitrango izao ane kivy ahy izao e anao izay azoko atao ihany hitady-porofo raha tena marina ny lasainao fa tsy meloka tokoa ianao dia mangivangy ianao matetika ihany koa izay a misaotra indrindra kanto a misaotra e rindra Why, Ah, Jayaki, bonjour. Avez dit police? Bonjour, Ndji. Ye, inspecteur qui ça? Affectation temporaire à ton petit commissariat tia? Ai, veki. Ina kin fofoza ila tsanfakahita an'izay a. Sao hitandry sao kia. Hitanterahaka ihany le nofokatry ny mbola kely. Inspecteur de police. Mahafinaritra ki izany. Reny nofinofy re marina rehefa tena iainana isan'andro ary ilo fosana nanataterahana azy dia tsy maintsy tratra. Ye, tena tiako an'eky ty azy ty e. Ary fahina marina eky izao ny atondiandry aty? Tsy izany eky a. Nisy zava-nitranga ohatran'izao ki tao an-tranoko a. Enjakenzana ihany ange izany tantarandry izany e. Dia le sipandry zany mihidy ao? Ie, ohatrany hoe mino tsy mino azy izany eky izaho. Ka ozindry teo hoe porofo rehetra rehefa mamatotra azy daholo. Eny e, fa ny any anatiko any ohatran'ny milaza fa tsy meloka izy. Misy fahamarinany ihany le hoe izy voaentaka satria ahoana ny nahavaky ny vavan-dravo raha hoe efa restory le lehilahy no seporin'ny ondana. Dia naninona tsy nahita anaty tanana nisy raha maintina stylo le ondana nefa nitenda an'le lehilahy izy. Tsotra kely eky izany a. Mety hoe efa nikendainy aloha vao hita n'le rano mainty. Taitra tamin'iny le lehilahy dia namaly dia navaky ny vavany. Dia avy eo nitorany ny ravo izy. Dia avy eo sasany ny tanany dia seporin'ny ondanako. Andray, dia tena hoe izany ve? Dia ahoana ary le telefona very sy le famantaranandro tena tanan'le lehilahy? Tena mbola tantara lalina bika iny endry izany a. Sady za koa mbola perinasa tanteraka fa tia ny contact azondry a dia miresaka rehefa misy fotoana. Izay kifa mandram-peona? Eny azy fa voaray ty e, velomindry. Lanja, ay ianao zany olona mangy azy zany e? Ie, zaka. Dia tena nikadra tokoa ianao a? Atao ahoana e? Efa tsy misy azo atao tsony. Mangahazo maina vao mangotra tokana no mba sakafo aty. Asoa aza angefa misy amin'ny mamana koa kanto manaty bary rehefa atoandro e. Kanto? Ay, ka tsy efa nisaraka moa nareo tamin'iny? Fa nga mbola miverina niaraka indray naraka? Eny akery Lanja, efa mifamerina izay. Nahoana mihitsy moa izay nisaraka e. Lesina kely nomeko azy fotsiny ny fisarahana iny. Zao sedro zao aza ny vao maika mampifankatia anaiko. Marina hoe? Izy ane tsy mino mihitsy fa zany namono an'le lehilahy maty tao an-tranony izany e. Ary tena marina mihitsy fa tsy namono olona izany a. Ravo? Fa maninona mbola miaraka amin'ny foana ianao e? Tsy tsaroanao nga le rahantsika taloha reny e? Tamin'ireny anie tsika ka sambatra ery e? Tsaroko tsara ka. Efa saingy fiarahana misy poizina be ngeny antsika tamin'ireny e. Toetranao ihany ny sarahako taminao tamin'ireny. Izay no nahatonga lasa sary-piaroloza tany hatramin'izao. Tiako harery ihany izay olo tiako fa tsy zaraiko amin'ny olo-kafa izany mihitsy e. Andray, izany efa niovy e? Dia izao koa
Zany ny anisan'ny tsy namelako ny kanto andeha hamonjy an'le fetinao iny. Tsy tiako hitakosina be aminao tsony kanto na efa tena lasa mpinamana be tsy mifakafoy azy nareo. Sao mantsy ho fantany ny fiarahantsika taloha reny. Ka tsy ho fantany mihitsy anie zany e. Ravo zany mbola tianao e. Zany moa e. Tantara efa nivalina ny antsika taloha reny fa azafoazina tsony rery lanja. Ravo raha manaiky ny verina amiko anie ianao ka nambady ahy dia azoko atao mamoaka anao ato e. Ye, ny vola mahaka anao ato ve moa tsy ananako e. Ahoana tsara hoe ry lanja? Zay raha anaiky ny anambady ahy ianao dia avoakako ato ampigatrana ato. Zany hoe mazava ho azy fa mila misaraka amin'ny kanto. Zay fa tapitra ny fotoana famangina. Avelako andinika kely an'izay voalazako izay ianao dia rehefa miverina manaraka mba manantena valy mahafa-po Zay fa veloma. Tsara sakafo. Ye, sady amin'ilay laoka tena tiako be mihitsy izy tiako. Ianao ve nikarakara sy nahandro an'ity? Ie, haiko fa ho faly ianao hitondrako ena matavy ohatran'izao. Matsiro be ohatran'ilay nanao azy ihany ilay izy. Ianao koa. Way, misy jus koa izao ao. Ay, eo hoe andramana. Tsara. Kanto mbola tia avy ianao? Fantaniana re izao. Mazava ho azy fa iny ny valiniko. Za koa mbola tianao. Nefa indrisy fa midy aty nge za dia tsy afaka mahita anao isan'andro tsony e. Inona zao ny vaovao any ivelany any? Oe, marina. Efa mifindra mipetraka ao amin'ny lanja. Mbola mitatitra entana tsikelikely izay izao. Vao maika mifanantona izy roa vavy anie zany e. Tsy ho trahatra ve hoe efa arak'izay sy lanja taloha? Sady lanja mpitahiry an'ireny sarinay taloha reny. Aleo mihitsy sakanana tsy hifindra any aloha raha mbola tsy voatatitra tsara ny entany ka. Sakanako fotsiny tsotro zao aloha fa za kosa aloha tsy ilaza ny antony e. Kanto fa maninona raha mijanonao amin'ilay tranonao taloha ihany e? Ravo tsy hijanonao tsony Fa maninona? Tsy tamahanao mihitsy tsony ka. Lasa matahotra n'io trano io atao arin'ilay zavan-tranga iny. Dia tsy aleonao any amin'ny mama zany mipetraka? Rehefa mandalo manaty bary aty izy dia ilazako fa hifindrany ianao. Efa ny amin'ny lanja no hipetraka. Lanja no efa voalazako meloa sady ny entana sasana azy efa ny aminy. Zany moro kanto any amin'ny mama moa mipetraka e. Fa maninona nefa zatra mipetraka ny amin'ny lanja e? Sa lanja mihitsy tsy azo azonao? Hitako moa fomba firesaka ao aminy rehefa le mba tafaraka ireny tsika telo ohatran'ny miketoketoka azy izany foana. Aleo amoronana antony tsy andehanany ihany ka. Na aleo reny tantarany lanja taloha reny ny tantaraina dia ampiana sira sy sakay kely. Zao e. Za mahalala azy iny kokoa noho ianao satria zany namany efa ela talohanao. Ny akamaroan'ny vehivavy namany izy iny anie ka tapitra ny divany sy ny elonany daholo e. Tena zany tsy mahatanty mahita sy mpamanja noho izy. Na manan-karena noho izy koa raha tsy tiany. Fa nampon'izay koa ny fakana ny olon-tiany hafa sy ny sisa e. Dia inona ny idirako amin'izany? Ka tsy tiako ataony an'izany koa ianao ngery kanto e. Ka inona moa tokony elonany aty amiko Ravo Eny efa eno izay. Fa na zany azy efa any amin'ny lanja no hipetraka aloha. Efa betsaka ihany izay entana nitateriny nefa mbola betsaka koa ny tavela ato amin'ity trano taloha ity Ka nikatikatana andrio kosa no hitaterana azoko. Normal raha elaela vao vita daholo. Ka raha vita ny katikatara kosa veky dia andeha anofandry camion firmilon aria. Sady tsika misy an'ilay neve sy doda manampy mibata sy mitona entana. Zay fa tonga tsika.
ajanony etsy amin'ny malaladalaka etsy ny fiara ary le doda. Ie, ndao hidina ary. Le naivo sy le doda zay mavesatra ny tonga dia ampiakarinareo any amin'ny fiara fa zay roa vavy hibatareo baoritra maromaro any efitrareo a. Atomboka amin'reto baoritra reto izany le tsika roa. Reto ny a dia retsy ny endry ny tanterana. Aka ny endry ataovy betsabetsaka fa etan-dry reoko. Moa za efa miantoka fiara ve dia mbola hivizaviza hibata baoritra be dia be eo. Ny a reto telo reto ihany. Tatery aloha ny endry fa monjy WC aka. Dia tena hoe baoritra kely anaky telo ve rangano entiny nefa isy ny nanolo tena anampy afa tsy hoe nangatahako akory. Le hoe toko ny ambony tsisy ny disadisaka. Tsy le hevitra mampatahotra. Tsy maintsy miasa kely ato aloha androany fa efa tsy ho ela dia alatanteraka ato. Aleo aloha ampidinindreo baoritra mifampitaingitaingindreo fa raha tonga dia bataina amin'izao dia mavesatra loatra. Way, arina koa ny zavatra nanjelatra tamika tamiko rodiny iny. Taratry ny masoandro aveto vao nanala an'ity baoritra ity a. Otry, toleko le volamena ny lantsy ity. Tia ane le lazainy fa very tamin'le fety iny e. Ka nahoana no hitaty an-trano? Sa ve nefa ary izy tsy mpandalo aty amiko ka hoe latsaka taty hitoko. Za foana mpakany any aminy. Androany izy zao vao taty indray. Tena hafahafa. Tasomiko asamirery aloha zao zava-misy hitako zao fa tsy mazavazava. Mety amindry ve zay e? Reto ihany ny enany no etiko. Sofa tsy hitan'le kole teo. Tsy maninona kia, mety zay. Tsy efa milamina ve ny hevitra misy andry ato e? Ie, efa kelikely sisa ireo tsy voalamindreo ka. Dia ireo etan-dry sasany tsy hita izay anaovana azy ireo alefa sary amin'ny tebarary. Eny kia. Reraka be koa nanampy andriana ampiry-trano andrany tontolo ka tafandry mandry ndry. Ndry koa kia, tafandry mandry e. Reraka koa zany. Enjana be mifampirimatrano natao androany izay. Lanja motsy ny kitikitika sy nanampy ana vary ray vety aza nefa milaza vary reraka no fanampiany aho. Sofa mbola teo le naivo. Lasa tsapako afahafamiko izany lanja. Lasa tsy akasitrahany indray ary ve nipetrahako ato aminy. Mety hoe rerakaraka ny lazainy tokoa angamba izy. Satria miasa toy ny isan'andro ihany izy nefa mbola nandeha nanampy any taona entana ihany. Za mbola manan'andro vitsivitsy akanaina vao miverina miasa indray. Aleo matoroka. Efa matoro mibority any ambony fandriana ilay sipa dia ahoana amin'izay mivoloaka amin'ity kandro ity. Efa tena tapaka be mihitsy aho zao a. Voaterina nendaka mihitsy mibandy talohan'izao kandro zao. Kay tena aza Way, nanofo indray a. Dia mbola le lehilahy maty ihany no fisiko. Raha azoko tsara dia izaho le nampiridana. Dia hoe tapaka tsy manam-bola hono izy dia nanendaka. Ary fa naninona ny antsoantso izy hoe tendako aza tsondromo maso hoe sepotra. Voaterina nendaka koa fa tsy nanam-bola. Le famataran'andro sy ny sisa. Zay vao azoko. Ie, tena zay ka.
dia zayzaiky ilay nofoko a dia ohatran'izay koa ny hevitra momba an'ilay lehilahy maty. Azo raisina fa tsy mitombona loatra. Satria nahoana ozindrika? Ka satria nofo le iziko. Tsy dia tena azo inoana izay lazainy nofy. Ka ny olombelona hono eny namamo aza dia mbola afaka mitraité information sy mitadidy ihany ary mety miverina any amin'ny alalan'ny nofo izay niainany tamin'ny fotoana nahamamo azy iny. Eny ekiko anie izany e. Dia izay le hoe azo raisina fa tsy mitombona. Nitindry io lazaina izany dia hoe io bandy maty io no nanendaka ny ravo. Ie, izay mihitsy. Nahoana ary ny famantaranandro ny ravo ny teny an-tanany? Raha araka ny fitantaran'ny ravo mantsy dia izao. Ny savaky tapo izy hitady zavatra tao ary tratra ny ramainty ny tanany. Nisy nanendaka izy tao aorianan'izay. Niezaka ohatra izy anakenda an'ilay mpanendaka saingy voadaroka ka torana. Lasa avokoa ny zavatra sarobidy tahaka ny montre sy ny telefona ary ny vola. Ny kitapo ihany no anona velany. Ary tokony efa ilatsaka no inspecteur de police koa ndry izany a. Tsy afirasahanko koa ty andry ity dia tsisy azoko atao. Fa na izany aza afaka mifampiresaka mikoatra izao foana ndrika. Rehefa mbola congé ihany akindry dia mba sasao reto lambako reto a. Le mpanasa lambako manko efa elany tsy nandalo tsony a. Ny machine lave ato an-trano koa efa mitapitapy tsy mandeha tsara izany tsony ka tsy azo ampiasaina. Ie, tsy maninona ka afaka ataoko izany. Sady tsy dia misy zavatra atao loatra androany. Aleo ampiriatina kely aloha fa sady efa mipetra-potsiny ato an-trano ato mbola tsy hanao ninina ihany. Reto anaty bakalinja reto koa dia ireo koa mbola izy avy. Way, dia mbola misy koa retsy ambadika ny poubelle retsy e. Betsaka izany. Ka ndriva tsy misy atao ihany dia ireo misy azo ataoko. Zay fa andeha hiasa. Tena niova be lanja. Tena niova. Lasa mangatsiaka be fifandraisany amiko nefa ny tsy mbola amperinandro akory izay. Aleo andramana ihany aloha ty machine lave ty so mety. Arotsaka daholo aloha reto lamba reto. Mbola misy latsaka ihany koa ny sasany. Zay. Dia ahodiny ty dia avy eo pitseriny ty bokitry ty mba hampandeha azy. Zay azo fa mandehako. Lazainy fa tsy mandeha ony. Ohatry toa misy feo mipoapoaka avy amin'ity machine ty. Aleo aloha ajanaingina fa so vao maika animbasa mifikirizako anasa lamba aminy. Sady raha iny toe-panahy lanja amin'izao iny tena mety mora tezitra vetivety mihitsy raha fantany fa mbola nampiasaiko izy ity. Zay fa voavono aloha. Tia avoaka daholo indray izany reto lamba retoko. Way, misy lakile kely mitsatoka amin'ity lavaka kelin'ilay koveta be coca-cola mihodiny ity. Ohatra le lakile faro ny varavara-tranoko ito. Ty misy marika mangamanga kely ty mihitsy izy. Ty le efa nitadiaviko ela be izay. Mahagaga dia tsy misy lambako reto na ray aza nefa dia avy ato no nahitako azy. Tokony haninona ty an-trano lanja moa izany ty. Tsy azoko raha tiany namoa lelela an-tranoko dia maninona izy ny tsy hitateny aminy tamin'ny fisavan'ny polisy. Izao izy aty amin'ny lanja indray no hita nefa. Ny varavarako nefa tsy nisy fahavakisany. Inona entanandry? Way, lanja marina. Aleo atao aposaingana. Potika vy kely hitako tato anaty machine lave fotsiny ka. Aleo ty torombonina atao posiko ty moa da sy ho azy. Saika nasany reto lamba reto tato any nahita nyty torombony ty tafela tamin'ny reto lavalavaka kely reto. Fa nga moa za tsy efa niteny andry hoe tsy azo ampiasaina machine io e. Mafilo zany raha olona. Mandehana sasao any am-bassin ihany fa lasa manome lagy vao maraina fotsiny mitendry. Okey ary fa hono aky. Inona ny antony verenandre? Adiniko ny termosiko dia niverina anakazy ahy e. Dia izao koa ireo lamba tsy ezany 4x4 ireo koa mba sasao e. Eny ary
Fangatsiny no entindry miasa? Ka le voangory kely kao no entiko. Eny ary zay fa andeha anasan'reto any amin'ny bassin a. Tsy trombone mihitsy aloha ny tazominy kanto tamin'ny tanany voalohany teo iny e. Lakile ny fahitako an'iny. De lakile iny? Tena le lakile iny? Ye, tena izy iny. Inspecteur Velonjato mila ilazana zao zava-misy zao. Le collier iny koa iravo raha teo mafilo be tsy mety manaiky ny fangatahako. Vita daholo reto hatramin'ny fanahazana azy. Je lamba tseza amin'ny fiaro eo sisa dia vita tanteraka. Lenay vo avy ny amba mpiomana landretsy lamba tseza amin'ny fiaro etsy e. Elany efa mba mahay mamahandro lamba ireo fa za mantsy mbola tsy mahay. Ve ohatran'izao atao lazao ny fanaovana azy e. Karaha zany dia aleo tonga dia za no lamba tseza ao ariana re. Ty zany alefa makato voasitony mito. Ok. Tri harina koa ty misisika be eto anelanelan'ny sezy ty. To telefona. Way, telefona andravo. Efa lobaty izany. Fa maninona ato ty. Sady tsara afiny ery. Rehefa tena nandinika dia misy ifandraisany lanja sy le lehilahy maty iny. Le collier, le lakile. Ty telefony ty ary zavatra raha vita amin'ny polisy. Manomboka tsy mahatoky any lanja tsony aho. Dia izay nitantaraiko andry izay fomba nahitako an'le collier sy le lakile ary le telefona. Eo ihany koa fiovana tampoka teo amin'ny toetrany. Mety hoe marina ihany le nilasain-drafo ahy iny. Zay vo azoko akia. Tena miahany ito lanjalanjandry ito a. Mety izy daholo ny ambadiko zao zava-misy zao fa nanatirahany azy ny tsy hay hoe tamin'ny fomba ahoana. Zany veky. Nasa koa azy efa manomboka tsy mahazoazo azy iny ene. Misy ifandraisany ihany koa lanja sy io lehilahy maty io. Zay avo mino an'le lasaindry. Efa ilany ahany zany fandriny laza fa tsy mitombona aoko. Ka zao kia avo mino a. Le lehilahy mimendry an'le lakile a dia aty an-trano lanja no hita rehefa nanasany lamba ndry. Ny telefona andravo indray a hita tao amin'ny fiarany. Ny teny collier hita tany an-trano ndry. Aleo fa hanao fanadihadiana mangina ho fanampiako andry. Misaotra andry akia. Way, inona kiza menjerany ambadika an'izany? Ohatrany hoe any andala tsara any izy zany. Aleo jereko vetivety fa andraso eo a. Le fanatonana akanjo teo ambarafarana teo akiny enjera ho azy a. Dia enjera ho azy teo fotsiny vika io. Ngeza ny eky fahitako azy io e. Olombelona mavita mananjerana io vao enoko hoe enjery io. Fa tsy enjerasera fahatany ohatr'izany. Dia olisa ary no ananjera azy osandrika. Dia asa kiko. Fa sura aloha hoe nisy olona niditra teo dia nazerana io e. Mety lenaivo ngamba zany no teo. Ndao aloha ki sakafo a. Tena aleo ki hozokony ny ano ariana ka. Tsy manaiky raha tsy miaraka amin'ny sakafo amiko ndre androany. Ka lanja angaty so avy sakafo eo zao atoandro zao. Mijanona moa kia. Mijanona fa izy ane arriva amin'ny enina sasany any vao tonga eo e. Moa e. Andraso fa ho karakaraiko vetivety a. Eny ary kia. Way, nahita alikola tao ina narangarana izany a tetsy amin'ny tsy varavarakely izy a. Aleo aloha anatonana dia voainy ijerevana izay olona ao ambadika ao. Isa, roa, telo. Tena tsisy olona raha atao ambadika atoko. Misaotra ki tonga taty nahafahako ny zarandreny zavatra rehetra reny a. Izy, ndriko ki. Tsy misy fisaorana ki izany a. Zay nge mampinamana e.
sady izay koa ny azoko anampiana-ndry zay kifa angatadalana velomindry eny ary veloma aza matahotra ndry fa anampy-andry ampazavanyity raharaha ty e misaotra kia manomboka raha pitsona no fanadiadiana miafina momba n'ity rarana fatisan'olona tsy fantatra tao an-trano kanto ity fa tsy mba maty-kololokolo le fanatonana akanjo ny anjera sy le aloka olona hitako ny sikiro any teo am-baravarakely ka ohatrany hoe misy olona manara-maso anay roa zany mety hoe mihaino resaka ihany koa aza ary io fiara kely ohatry ny vongory ao aorianako io koa toa efa elana nanaraka vehivavy mitondra zany manao esharpe mandrakotra ny loha manao solomaso mainty ary toa miantsy mihitsy ana izy zany ezako tomorony akaikely tampoka ny fiarako dia avy eo manalavitra kely indray izy dia io indray fa tomorony tena tsy milamina ohatrany hoe te hisongona nefa tsy hisongona kory fa milalao fotsiny zay kosa angamba fa tena hisongona amin'izay ka ohatra hoe tena fahafabe ny izy amin'ny fomba fisongona an'ilay fiara zany tena mivilambilana hatramin'ny fiarako ny ala azy teo marina mafy tena tsy tanako tsony ny familiana ary toa tsy mihinana koa zany fray zany tena tsy mamaly mihitsy na hitsahana mafy aza vonjeo mitona amin'ny tranon'olona Mademoiselle Kanto ainao fa nga fantatra ny inspecteur Rindra eny tompoko namaky fahazasy izy oe fa miarabanao aloha inspecteur miarabanao tena zafady fa inao ny tena nahazo azy tratry ny lozam-piarakodia nidofotra tamin'ny tranon'olona ny fiarany loza koa zany marina dia manahoana nefa izy zao reo ratra kely amin'ny sandriny avy sy ny tongotra ny oritra ireo fotsiny no eny aminy ary safotra noho ny atairana izy araka ny lazain'ny dokotera dia tsy misy ahina ny ainy fa izy mbola reraka be fotsiny tena mbola ao anatin'ny toromaso lalina izy zao tsara kosa zany ary mba hevitra mitokana sy tsara ohatran'izao kosa misy azy koa ny assurance avokoa no miantoka azy aty dia natokany fianakaviany toerana izy zay aloha fa andeha amin'izay angamba so dia zany mandroaka anao eto afaka mbola mijanona ianao e ka efa tena nainga mihitsy aho io ka veloma mandra-piona ianao eny ary mandra-piona tompoko ohatrany hoe indratrendratra be zany inspecteur velonjato teo sady misy zavatra nafenipeny tany am-posiny tany vonitry ny farafarana ohatra to minjitrinditra be ny rindry zany ohatrany hoe mifanitony zany aloha miantso dokotera ka vonjeo dokotera vonjeo fa mifanitositina be le marary ato sofa avitra malaky ndry raha tsy zany isaorana ny tompo fa tsy maty fo amanaina eny akia misaotra azy toa hoe nisy nanapozina hony ie zay tokoa no lasain'ny dokotera dia mba iza loatra aky ny fofony haiko tena tsy haiko akia fa vao tonga mihitsy zandry iny nahitan'inzy tsindritra ka talohany nampifanitona andry iny dia inspecteur velonjato ny talohako tato anevitra tato ohatrany hoe indratrendratra be zany izy voniditra sady manafina zavatra tany am-posiny ary maimaika ny ala ihany koa mazava ho azy izy zany ny nanapozina fa nahoana ki milaza an'izany ndry inspecteur ane iny eny inspecteur izy fa tsy anakanazy tsy hanao an'izany
Mbola ho fantatry indri ny antony any aorianany. Aferanay samy mpitandro ny filaminana izany. Eny ary raha araka an'le ny tantaraindry teo izany dia vehivavy ny tao anatin'ilay fiarakely nanaraka andry talohany nahafonosam-pifamoivozana andry iny. Ie, indrindra ny tsy hitako fa nitakomany sary-pasolomaso. Inona kely fiara? Fiara vongory kely Volkswagen volomparasy. Ny laharan'ny fiara tena nijereko tsara fa izany hoe mbola tsy mety miverina ato tsy-haiko. Tena fiara ny lanjaka izany a? Izany veky. Eno a? Mazava koa fa lanja izany le nitsikilo asina ny anjeran'ilay fanantonana akanjo tany an-tranony maly iny. Eno no le resantsika hoe amerina nokatra miafina amin'ny fanadihadiana dia nisiparana ny fiarako. Eny tokoa ke? Dia mety miray tendry koa ne izany lanja sy inspekteur Velonjato raha izany e. Samy mifofony haiko. Eto aho miala a? Misaotra indrindra, tia saran-dalana. Misaotra e! Ohatra e, toa efa ao an-trano ane lany izany e. Mila maka an'izay entana zakany tanako aho dia hiala ato. Tsy dia hijanona na dia iray minitra ato amin'ny ato intsony aho so matiny ioko. Aleo le farafarana ry ambadika no hidirako fa tsy mivarafarana lala tsara makany amin'ny salon. Sady misy olona miresaka aminy ao izany. Izay fa efa tafodina ty ambadika ty a. Enganeka mbola tsy mety ty farafarana ty. Eo koseny fa mbola mifosoma tsara. So ihany koa fa mifanitsy amin'ny tohatra makany ambony ty farafarana ty. Hitsaitsaika moramora aloha any anefitra ka ny vola sy netana sesaka. Zay, aleo reto aloha no entana. Ny vola sy ny carte bancaire. Zay, aleo midina moramora amin'izay. Tena ilanja sy inspekteur ane izany inoko miresaka ao amin'ny salon izany e. Sady resaka mahaliana. Aleo raisina feo amin'ny telefona. Aiza moa ny telefonako teo? Dia izay izany a, tena tsy maintsy androany araka ny fandaharam-potoanantsika ny vonoany kanto. Moa koa izy sady efa nahitana namonona an'ilay kala inspekteur tsy milamina e. Tsy hitany aloha no nampidirako an'ilay pozina raha ny tena marina e. Fa mila vonoana foana ihany na izany aza. Efa ely kanto ny tiako vonoana fa ny occasion tsy nananako mihitsy. Mino aho fa efa maty izay ilay inspekteur kely iny amin'izao fotoana izao a. Nahafaty azy tsara le fatrana pozina nalefako tany iny ka. Tsy sa milaza milanja hoe tsy lasa tanteraka le pozina manontolo fa ampahany fotsiny rehefa voatsembatsemba n'le kala ratsy re. Fa zao a, sao dia tokony efa ho raisiko kosa ny ambombolako tamin'ity mission ty e. Aleo aloha eniko malaza tsara ny fahafatesany vao omeko ny volanao ka. So tsy maty akory izy. Akozy ve? Zany efa mila vola? Vola anie tsy maintsy ho azonao foana e. Fa mba miandry kely aloha. Fa tsy mbola nilazainao marina anie ny antony ankahalanao an'iny inspekteur kely iny e. Ny ahy efa nilazaiko taminao iny hoe mitady hanokatra fanadihadiana mangina izy kanto dia mila vonoana. Ay ve, monsieur milay loatra e. Mitady akany toerako. Affectation temporaire ao amin'ny commissariat anay mantsy izy iny. Hoe hanome fanampiana anay hono. Misy mitady atsikaritra angamba ny fanaoko. Indrindra ry zalahy lehibe dia niantso an'iny. Lasa vedety mihitsy izy iny ao. Satria tia kolokolo loatra ianao. Hoe, tena nianjera ilay telefonako. Latsaka ao amin'ilay korotan'entana ambany tohatra ao. Tena tratra fa reny tamin'ireny lanja sy inspekteur. Mananty paty ty inspekteur. Ary androany ny farahandro indry.
midina teo dia makanesa aty amin'ny salon aty io apetrao eto amin'ny seza eto io dia afa-torotsy vy ny tanany jato a ay indry ty ka ny resaka tao ambadika tao foana Fona re a. savao aloha ny zato fa soana indray feo tamin'le telefona latsaka teo io a Tsy nitondra telefôna izany aka. Tsy misy ka akanjo sy volo reto. ay mitetitetika ny tsoka tsy ampilaza fantatro fa endry daholo ny resaka teo a noho izany afangaina ny zavatra rehetra njato io vono ihany Oka kilanja aza finoana mba lelafiko mifalaty andry a. tsy misy famindrapotsony ty efa ela ndry ny tiako vonoana saingy tsy mba nanana fahafahana mihitsy a zao ve ndry efa manaty-potsiny dia mbola avelako votsitra indray Alohany amin'ny ondria mba tiako fantatra ny ataon'izao zavatra ataondria zao. tsotra fotsiny nalaindry ny olo tiako Olo tindry izy zany. rafo fizandray tena tiako ane izy iny fa nsarahany anondry naka ny andry ka mahatatesa ny valiny Ka zaza ne tsy nalala fa olo tindry izy eny mety hoe tsy nalala ndry fa zay makany a dia mitato ny vokany ndry daholo ane zany tao ambadika ireny faton'olona tsy fantatra tao an-tranoko ireny. voalaza ndry zoandry ny alala marina alohany afatesandry mba isy vatsetina any am-pasany fatin'le pray afera mercure amiko iny raha tsy fantatry ndry Andray tsy dia nandeha ny aferanay tamin'izay izy anefa mitako vola ty amiko ka nanomboka makaleo a tamin'ireny koa efa tena lasampinamana be tsika roa teo ny tsiry ny hevitra mba hamandrika andry mba hampitomboka andry any am-ponja ary nahafahako niverina amin'ny ravo Andray aky iny fety iny nahafahako nanao ny lamina rehetra mba ho velam-pandrika ary aminona ny rajo piray afera amiko ny tsy naposo dia kay nanendaka ny ravo izy ty taloha amin'ny mission ka nahavoasaringotra ny ravo indray efa matory mibority any ambony fandriana ilay sipa dia ahoana amin'izay mivolaka amin'ity kandro ity efa tena tapaka be mihitsy aho zao voaterina niendaka mihitsy mibandy talohan'izao kandro zao aleo aloha vita tsara ty mission ty dia aniatrana manome volanao fa tsy ato an-tranony ty sipy ty kosa aloha anamboatra n'le pozina mahafaty atsindrona azy amin'izay a fa amboary tsara ny paoziny tahaka ny olona matorin'olo maliny ireny ay oky ary itedako aza tsoloma fananinanao ay enao io koa nge anisany nanelingelilahy aizako hitako vola amin'ny fisanandro zao enao nataoko fitaovana ampidoboka ny ty sipy ty any am-ponja malemy mbola misebe aina ihany aleo totofana ondana mba ho sepotra sy ho fatsiaingany dia zay nesoriko ny akanjony rehefa maty izy dia nampandriako teo akaikindry teo ohatran'ireny hoe nanao firaisan-dreny nareo Andray aky dia vitandry daholo ve zany tsy fantatry ndry marina ny lohako mahavita ny tsy apozina rehetra rehefa niankitikity an'izay njato io vonoy amin'izay azafady lanja tsy mba tokony hoseritraiko kely ve zao vatany mahafatifaty zao alohan'ny aminoko azy sy mba manja be zao ve dia avelo fatifaty foana fotsiny mandany fotoana zany rehefa tsy anao dia zany amarana ny tantarany fona re aza tao aterisetra tonga dia vonora ho vononareo manginy lanja tena ho vonoko fa mba fotoana foy angeno angatahako aminao anaovako an'izany tsy ela akory oke ary vitao aingana Andray lanja kia aza fiala taony ankeriny kia mifona re tonga dia vonoio raha no ilaindry tsy rarahako aky zany mifona kia zay anaovany andry eo ndry rehefa ho fatiko maninona moa ny sakanako zay okamoe eo ary bataigny aty amin'ny seza lavy etsy dia soriny zany akanjo zany fa manelingelina
mampiainana ohatra n'izao koa ny vavany ty tsikikika. Way, orinjato, polisy! Fonjeo, misy mitevitra. Kanto tsy naninona vendry teo Rindra. aza matahotra fa efa voadidina polisy ny trano. Tsy afaka andositra tsony ireo e. Moko efa maratra raha teo satria efa voatifitra. Dia izay ny tranga taty ivelan'ny fonja taty tamin'ireny fotoan'ireny ravo a. Mba tena ratsy koa nge zany saika nahazo anao zany e. Aiza mitany alehako raha maty teo tokoa ianao. Ka zaro mbola hitoko. Efa nisy fotoana ihany le tsika nresaka tany am-ponjeny nampitandrina anao ny momba ny lanja. Saingy tamin'ireny ianao tsy laitra nakisoka tamin'ny hevitra mihitsiko. Eny e, marina izany. Fa naninona marina moa tsy mba nilazainao tamiko ka hoe sipanao lanja taloha. Mba tiako mivavanao mihitsy androany ny tantara ny lasa nisy teo aminareo roa. Aleo fa ho tantaraiko ary. Miainao a? Olo tiako tokoa izy iny taloha e. Nifankatia tokoa izay fa saingy lanja fantatrao ihany izy jefijefy sy zanaky mimpanana iny dia nahampirafy be loza tany mihitsy. Teo niterako itoetrako somary sary-piaro tsy laitra kisiko io. Nisaraka taminy aho tateoriana rehefa tsy zakako tsony ny nataony ahy. Moko nanomboka ny fanerasera sy ny sarizoro taminao ange. Rehefa niaraka tsika dia gaga fa to lasa mpinamana akaiky be ianao sy lanja dia izay no nahatonga ny hafahafa taminy. Tsy nakasitraka ny finamananareo mihitsy moa zany e. Ay ve izany ny tantaranareo sy ny tsy itiavanao azy? Hitako ny ova be fihetsiny sy ny toetrany rehefa mifindra mipetraka tany aminy a. Nisy fotoana range tamin'izaho mbola nigadry ireny nilazany fa raha manaiky nisaraka aminao sy hanambady azy ony aho dia ataon'izay amoahana ny figadrany e. Saingy tsy nanaiky azy mihitsy moa. Zany ve? Tena efa tetika maty-paika daholo ny azy raha izany. Saingy tsy nisy nanam-poly nahavoasaringotra anao iny. Tena fifandrifinjavatra daholo zany rehetrarehetra zany. Fa avadika aloha ny tafy e. Tena vonina ny animbady an'ity bandy efa avy ny gadro ty ve zany ianao. Enao koa mahasositra. Ny fitiavako anao tsy misy idiran'izany hoe efa nigadra sy ny sisy izany fa rehefa tiako dia tiako. Rehefa hoe hanambady tsika dia hanambady. Zany e. Ie, na farak'izay tsotra kely aza ny mariazy dia tsy mampaninina azy any. Saika tsy ho lazaiko ihany ty fa mampalahelo loatra zany resaka mariazy atao tsotra kely lazainao zany dia ho lazaiko ihany ty. Fa inona izany? Akipeo raha aloha masonao e. Eo ary? Zaho. Tadam! Way! To lakile? Fa lakile inona ty? Lakile an-tranontsika vaovao ty rehefa vita amin'ny mariazy e. Fa taizany nahitanao volan'ny fitianana trano ravo a. Tsy nividiako ty fa nomenaka. Tsy zany fa mpamilym-bazangy sisany mba niasa hitako taorian'ilay zangadry iny e. Rehefa tsy maintsy hody io vazaha io ka tsy hiverina eto Madagasikara intsony dia natolony any ampahany amin'ny fananany. Moko ontsa loatra izy na eno ny tantarako e. Dia nomeny ahy daholo ny vila basy ny fiarakatikatrany. Ny entany hafa kosa ny zarainy tamin'ireo mpiasany sasany. Dia namidiko ilay fiara ary nividianako kelikely tsaratsara. Ny ambim-bola kosa indray anaovako ny mariazy tsara indrindra ho anao ary misy koa ny vatanantsika ao an-tokantrano rery malalako. Way! Tena faly be a. Zany? Ie, avy ny lanitra ka tsy takatro. Ho tanteraka ihany izany ny mariazy nofinofisiko. Ela hirikanto malalako. Misaotra ravo a. Biso. Tapaporoana production nanolotra ho anao teo. Fatimizy io. Nosoratany Andry Ariniry. Novelomin'ny Christophe Rabiarmanana. Tapaporoana Zakarandry. Miaraka tamin'ny Sofaniry, Saoly ary Anitra. Nandray feo Herode Razafindrazaka.
nandrindra ny lafin'ny teknika iarinaivo Panatontosy tapapirohana.